Hanapakaompoantsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa mbola tsy diso anjara amin'ny alalan'ny teninao. Indrindra amin'ity andro alarobia 2 febroary ity, dia manolotra anay indray ianao any mofinaina sy sakafo sahaza anay ho an'io amin'ity andro an'io aty. Dia miteza ianao tompo. Ampanahako ny teninao omponay satria ny teninao dia hainao izay mahazo azy tondra fahasalamana amin'ny nofo. Dia mitenena ianao tompo fa mangetaheta anao ny fanahinay amin'ny anaranao Jesosy teny tomponofo naovanay izany ranak'izany. Amen. Amin'ity andro alarobia 2 febroary 2024 ity dia filazantsara araka zao na toko 712 no anjara mofinaina amintsika. Vakitro zao zany jauna toko 712 zany manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay tsy miditra mivavady ho amin'ny valan'ondry dia mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy, fa zay miditra mivavady ny mpiandro-ondry, ary izy ny voan'ny mpiandro vavady, ary ny ondry mihaino ny feony, ary zay ondriny tokoa dia tsony amin'ny anarany avy ka entiny voaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia milo azy, ary ny ondry ny manaraka azy satria malala ny feony ireo. Ary vahiny tsy arahany fa nitsirany satria tsy fantany ny feony vahiny. Izany fanoharana izany no lazain'i Jesosy taminy, nefa tsy azo izay zavatra nolazainy taminy. Toy izinay Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao ny vavadin'ondry, mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tonga taloha, fa tsy nihaino azy ny ondry. Izao ny vavady, raha izao no dirany ny olona dia vonjeny izy ka hiditra sy voaka sady azo haniny. Mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana, zao avy manana amin'ny fiainana sady ananany be dia be. Masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe gavana eto amin'ity lahatsoratra masina ity ny ataon'i Jesosy amin'ny mpanaradia azy. Zava-dehibe ny ataon'i Jesosy amin'izay rehetra manaradia azy. Misy fangatahana kosa nefa izay andrasan'i Jesosy amintsika dia izao ny ondriny manaraka azy. Ny ondriny manaraka azy, amin'ny ondriny mihaino ny feony. Hitantsika izany ery amin'ny 7 tapany faharoa, ny ondry mihaino ny feony. Dia misy koa ery amin'ny 7 tapany faharoa, ny ondry manaraka azy. Ny ondry mihaino ny feony, ny ondry manaraka azy. Zava-dehibe ny fihainoana ny tenin'i Jesosy avana. Jesosy rahateo dia voalaza eto izy hanome anao fiainana ary hanome anao be dia be. Koa ho antsika izay veninay ankehitriny, ahoana ny ekentsika zao zavatsarotra sy manahirana izao? Aoka ianao hiaino ny feon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Aoka ianao hanaraka an'i Jesosy Kristy. Izay mihaino an'i Jesosy Kristy maty dia mila manaraka azy satria zao ny voalazany hoe izy ny vavady ny ondry. Raha izy no idiran'ny olona sy voan'ny olona dia mahazo hoanina izy. Zay ny voalaza eo, raha izy no idiran'ny olona sy voan'ny olona dia mahazo hoanina izy. Nga vitany hoe mahazo hoanina ihany ary hovonjena. Afaka miteza azy ianao anatiny amin'i Jesosy. Ao amin'i Jesosy no ananantsika ny zavatra rehetra. Izy rahateo no efa niteny hoe izy no ananantsika fiainana ary ananantsika be dia be. Izay manaraka azy tsy handeha maizina fa hanana fahazavana eto amin'ity lahatsoratra masina ity ary miantra miantsanao Jesosy. Aoka ianao maneno ny feony ka hanaraka azy. Izy rahateo tia mianao fiainana be dia be, ary izy rahateo mahafahanao miditra tsehatra amin'izao fasiranana be ny anjady nisy atokantrano sy ambaravarana zao. Izy no avy anananao sakafo satria izay manatona azy tsy ho lavo mihitsy ary zay tonga aminy dia mahazo fitiavana. Koa manatona ny Jesosy
fa izy no anananao fitiavana, izy anananao fiainana. Oka anao hiaino azy ka nagnaraka azy satria tsy manaraka azy dia tsy handeha maizina fanana fahazavana iny. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo, fatsina fiainanao anay izay mahasoa anay. Aza velekevika foana zay. Agoko zay tsy hanety sy tadiny fa oka hiaino tsara anao Jesosy satria nao avy mananana fiainana sady anana be dehibe. Ary akana amin'izy moa zay indray mbola noho ny fanarahana anao ihany ary anaraka anao hatramin'ny farany fa azy maritra hatramin'ny farany no vonjeny. Dia sitraka iny ary hivavaka hoe anay zay ny an-danitra masinna ny anaranao ho tonga ny fanjakanao. Atao ny sitraponao ity hatany tahaka ny an-danitra. Iny ny amina sahazo anay ary mamela ny herokay tahaka namelana izay midika taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano tononona amin'ny anarana zanakafana maso zao isan'ny filoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fanantenanany amena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny filoanareo ho itombonareo amin'ny fanantenana no miherin'ny fanamasina. Tongo Jesosy Kristy mba hanananao fiainana sady hanananao be. Miondry ny mihaino feony ary miondry manaraka azy. Ko akana amin'izy moa tsika fa izy manana teny fiainana marak'izay. Amen. Voninahitra ny hoan'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.